rehetra daholo zanagasikara daholo nareo mahafinaritra be le matory ohatran'izao. Zao mba le mahafinaritra antsika. Apakarina ke le matory ohatran'izao dia apakarina kely ohatran'izao le fe. Tsara be ve le matory ohatran'izao. Anoranareo zany hoe inona avy le olana amin'ilay izy. Voalohany marary. Ato amin'ny voatohana eto amin'ny hitanareo ty faritra atoroko anareo ty. Ity voatohana eto daholo ny tanjaka rehetrarehetra aloha. Inona ihany koa rehefa mifoha maraina isika dia mahatsapa hoe voly ny vatana, indrindra fa ny tanantsika le miakatra manao ohatran'izao. Iny le mahafinaritra antsika le miakatra manao ohatran'izao dia lasa voly be ihany koa iny. Dikan'izay dia eto ihany koa ilay taolana, ireo taolana rehetrarehetra atao anaty vatantsika. Ity nareo ty azon-damosina hoy isika amin'ny teny gasy, taolana mandrapahatonga miakatra aty tapon'ny tenda mandrapahatonga aty amin'ny eto amin'ny farany ambany eto. Ilay taolantsika iny dia tsy mahitsy tsara fa lasa mivilana vokatra ilay position antsika mandritra ny alina iny. Izany zany rehefa matory isika dia tsara raha ohatra ka le misopirana amin'ny ankavanana le manao ohatran'izao, na koa ohatra hoe ilay matory ity no tena tsara, azona aina tsara na miakatra ohatran'izao le tanana dia mahazo aina tsara ianao. Ao ve?